Nivoaka mpandresy tamin'ireo kandida nirotsaka ho ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra i Arilala Ramanantsoa raha araka ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI tamin'ity androany ity. Ho an'izay tsy naharaka dia navoaka ny CENI androany zoma 20 Desambra 2024 ny voka-pifidianana vonjimaika teto amin'ny faritanin'ny Antananarivo rehetra izay nandeha mivantana tao amin'ny fahitalavitra televiziona malagasy na TVM androany moa izany fa tsy hita tao amin'ny pejin'ny CENI tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy kosa. Raha ho an'ny komina Antananarivo renivohitra manokana no resaina dia toy izao ny voka-pifidianana tao. Voalohany indrindra aloha dia nisy olom-pirenena niisa teo amin'ny 7,704,704 no voasoratra anarana. 4,704,505 kosa no tonga mifidy teto Antananarivo renivohitra. Nahitana vato fotsy 2,703 na iray faingo 7,300 tamin'izany. Ny vato maty kosa 7,305 na roa faingo 4,500. Izany hoe 4,704,404 ny isan'ny vato manan-kery arak'ity sary nivoaka avy tamin'ny CENI ity. 7,300,700 kosa ny taham-pandresana anjara tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity teto Antananarivo renivohitra. Raha ampatsiahivina dia nisy kandida 7 no nirotsaka ho fidiana ben'ny tanàna teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny kandida laharana voalohany Razanamasy Tahiry Fahananandriana, kandida indépendant Iarivo Mandroso dia nahazo vato miisa 7,702 na 4,720. Ny kandida laharana faharoa dia Itahina Razafinjoelina avy amin'ny Antoko Tia Tanindrazana nahazo vato miisa 7,507 na 2,720. Ny manaraka ny kandida laharana fahatelo dia Randriamampiona Joseph Martin avy amin'ny Antoko RTM nahazo vato miisa 4,703 izy na 2,720. Itojo Ravalomanana kandida laharana fahefatra avy amin'ny Antoko Tiako Madagasikara na TIM kosa dia nahazo vato miisa 4,707 na 4,420. Ny eo amin'ny laharana fahadimy ny kandida Monja Roindefo Zafitsimbivalo no nahazo ny vato ambany indrindra teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra satria miisa 7,730 ny vato azony tamin'ity fifidianana ity na 4,450 izany. Ny laharana fahaenina Mandrindra Rivony Gasikara Fenosoa avy amin'ny Mouvement Gasikara kosa nahazo vato miisa 4,703 na 5,720. Ary ny kandida laharana fahafito farany Ramanantsoa Arilala avy amin'ny vovonana politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na fantatsika amin'ny hoe Irmara kosa no nivoaka mpandresy tamin'ity fifidianana ity satria nahazo vato miisa 3,790 sy iray hetsy izy. Izany hoe 3,720 ny vato azony. Marihana fa izy irery no kandida vehivavy sady mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Izany hoe raha alahatra avy any amin'ny nahazo vato be indrindra ka hatrany amin'ny vato kely indrindra izany dia toy izao ny filaharany. Ny eo amin'ny voalohany izany lany ben'ny tanàna dia i Arilala Ramanantsoa. Ny eo amin'ny faharoa kosa Itojo Ravalomanana, ny fahatelo Itahina Razafinjoelina, Gasikara Fenosoa eo amin'ny fahefatra, ny fahadimy dia i Randriamampiona Joseph Martin, ny fahaenina Ndrina Razanamasy ary ny farany arak'ilay efa voalaza teo ihany dia i Monja Roindefo. Faly dia faly arak'izany ireo mpanaradia sy mpilelaka ny fitondrana manoloana an'izao vato azony Arilala Ramanantsoa izao satria izy izany no lany vonjimaika eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra.
Hitantsika eto amin'ity horonan-tsary kely ity moa ny hafalian'ireo solitena izay tonga tany amin'ny CENI nanaraka an'ity voka-pifidianana ity, toa ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga, ny ministry ny fanabeazam-pirenena Dr Saondrary Malala Marie Michel, ny solombavambahoaka Naivo Raholdina sy ny filoha lefitry ny antenimiera-pirenena Andriamananoro Augustin sy ny sisa sy ny sisa. Tena naneho an'izany hafalian'izany mihitsy moa ny filoha lefitry ny antenimiera-pirenena Augustin Andriamananoro rehefa tafaresaka tamin'ireo mpanao gazety teo ivelan'ny CENI. Tena afa-po tanteraka izy amin'izao valim-pifidianana vonjimaika izao satria nandresy ny kandida natolotry ny vovonana Irmar, izany hoe Iarolala Ramanantsoa. Mahita ity ve-panina ity fa nizotra tao anatin'ny filaminana ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra, na dia nisy aza niezaka fampisaraham-bazana nataon'ny mpanohitra ka nisaotra ny mpikarakara sy ny mpandray anjara rehetra tamin'ity fifidianana ity izy. Tsy mitanila sy mangarahara ny CENI ary madio tanteraka ity fifidianana ben'ny tanàna ity ho an'ity solombavambahoaka sady filoha lefitry ny antenimiera-pirenena ity. Ndao arahantsika ny fanehoan-keviny. Ny zavatra zao-maraka ma dia ataoko hoe ny fahafahampo amin'ny ankapobeny amin'ny fizotry ny fifidianana izay nizotra tao anatin'ny filaminana ary isaorana ny mpikarakara indrindra ireo rehetrarehetra nandray anjara tamin'izany zavatra izany. Eo moa ny androm-panjakana rehetra itsatsokajy ny CENI izay nijoro amin'ny hoe fametrahana fifidianana tsy mitanila ary mangarahara. Io moa zany ny voka-pifidianana ankehitriny raha Antananarivo renivohitra manokana no jerentsika dia nahafa-po satria nandresy ny kandida laran'ny fafito Ramatoa Lala Ramanantsoa izay natolotry ny vondrona Irmar. Mino tsika fa nandresy ny fitiavana manoloana ny ezaka fampisaraham-bavana nataon'ny sasatsasany ary mino tsika ihany koa fa efa tokony havalina ny lasa ny adila politika eto Antananarivo fa Antananarivo tokony hijoro amin'ny fampihavanana ny firaisan-kina ary renivohitra Madagasikara ity manana ny toerany tsirairay hitondra ny anjara birikiny ho an'ny fampandrosoana ary lohalarana amin'izany ny mpiaradia amin'ny maro anisa ankehitriny dia ny vovonana Irmar izany. Ary fifidianana mazava ho azy eo anatin'ny fahadiovana tsika tsy afaka manao atao anatin'ny CENI ve tsika dia hiresaka zavatra hoe tsy mety sy manara-penitra sy maloto izany tsy be teo. Nanao fanentanana ihany koa i Augustin Andriamananoro manoloana n'ity voka-pifidianana vonjimaika ity mba hanekena an'izay valim-pifidianana izay ampitoniana sy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny Antananarivo. Manantena izany ity solombavambahoaka ity mba ho lavitry ny fandrafiana sy hanakaiky ny fampandrosoana ny komuna Antananarivo renivohitra ary izay ihany koa izy no endrasan'ny vahoaka. Za angamba tsy ataoko hoe afaka hipetraka eo amin'ny toeran'ny mpitsara satria isan'ireo mpilalao fa raha manana teno ambara dia izao miteneniko hoe matoa izy rehetra izay niezaka handray anjara amin'ny fifidianana dia mino fa ao anatin'izy ireo ny farafahakeliny hoe fitiavana n'Antananarivo. Oka izany ankehitriny rehefa hoe nisy ny lalao teo nisy ny mpandresy dia miaraka manaiky tsika ampitoniana ny voka-pifidianana ary samy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampitsoana Antananarivo satria ny zavatra mazavany ao anatin'izany hoe lista ny olona hofidiana zany tsy hoe akory rehefa resy rehefa ao anatin'ireo filan-kevitry ny filan-kevim-pitantanana ny commune dia hisy solitena an'ireo olona izay nandray anjara arakaraky ny voix obtenue zany na hoe ny isam-bato izay azony tamin'ny fifidianana ka commune Antananarivo ho lavitry ny fandrafiana ary akaiky ny fampandrosoana no andrasan'ny vahoaka ankehitriny. Namafisin'ny CENI ihany koa izany voalazany Augustin Andriamananoro izany tao anatin'ity publication nataon'izy ireo tao amin'ny tambazotra-tserasera ity izay famitinana ny voka-pifidianana ben'ny tanàna teto amin'ny faritanin'ny Antananarivo. Izany hoe afa-po amin'ny asany tanteraka ihany koa izany ny CENI amin'izao satria toy izao ny zavatra nosoratan'izy ireo. Araka ny andidiny lalana azy dia navoaka ny CENI ampahibe masoandro andro 20 desambra ny voka-pifidianana vonjimaika feno ho an'ny faritanin'ny Antananarivo tao aorian'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. 470 isanjato ny tahampavitrihan'ny mpifidy tato amin'ny faritanin'ny Antananarivo raha toa ka 770 isanjato izany eo amin'ny nasionaly ka
Commune 7 no nahitana tahampahavitriana mihoatra ny 10 isan-jato. Commune 7 kosa no nahitana tahampivitriana latsaky ny 10 isan-jato. Namariny filohan'ny CENI Dama Arsène nandritra ny lahateniny fa ny didy amandalana no fototry ny asa rehetra tanterahan'ny CENI. Maro ireo nankasitraka ny asa fanomanana sy fanatanterahana ny fifidianana ary re avokoa ny fanamarian'ny olom-pirenena manodidina ny mety ho tsy fahatomombanana samihafa saingy tsy voatery hanohitohina ny fahamarinan'ny latsabato sy ny voka-pifidianana avokoa izany. Maro be ireo ezaka tamin'ny fanafainganana an'izao famoahana voka-pifidianana vonjy maika izao toy ny fametrahana ny rafitra Spatrek izay nandrindra asa andro aman'alina tsy ankiato. Teo ihany koa ny fampiasana angidimby sy fiaramanidina nanangona an'ireo vokatra avy amin'ny faritra Sarodalana. Nanamafy ihany koa ny CENI fa hivoaka mialohan'ny 24 Desambra avokoa ireo vokatra vonjy-maika amin'ny faritany 5 hafa. Fa ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ihany anefa no tena faly sy afa-po amin'ity valim-pifidianana ity raha ny ao amin'ny tambazotra tserasera sosialy no jerena satria maro dia maro ny tsy manaiky sy tsy afa-po amin'ity voka-pifidianana ity. Maro mihitsy aza ny tezitra noho ny alabato izay efa hita amin'ny baribary be sy efa tratram-body omby kanefa hodiana fanina. Raha araka ity voka-pifidianana avy amin'ny Faniry Soerinaivo ity ohatra izay navoaka ny tao amin'ny pejiny manokana tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook dia ny famadika ny laharana nisy an'ny Arilala Ramanantsoa sy Tojo Ravalomanana. Tokony Tojo Ravalomanana no nivoaka mpandresy izany hoe lany be ny tanàna Antananarivo renivohitra. Hitantsika amin'ity sary ity izany fa vato miisa 330 sy 2,2 hetsy na 240 faingo 130 isan-jato ny olona nifidy azy tato anatin'ity voka-pifidianana avy amin'ny Faniry Soerinaivo ity. Arilala Ramanantsoa kosa dia nahazo vato miisa 2,700 sy 4,4 alina na 430 faingo 5,70 isan-jato. Ka arak'izany dia anisan'ireo tsy manaiky an'ity voka-pifidianana vonjy-maika ity izany i Faniry Soerinaivo. Diso izy ny ankoatran'io ka samy miaro ny vatona latsany fa maro no nifidy na dia efa namorona ordonansa tsy manjary aza ry zareo. Ankoatran'ny resaka alabato dia nahatsikaritra fanovana ny voka-pifidianana tany amin'ireo komuna hafa ihany koa i Fernand Selo. Ohatra izao hoe ity tany amin'ny komuna Kiangara distrikana Ankazobe ity dia raha ny fivoy no nandresy tao amin'ny SRMV dia novainy CENI ho lasa Irmara no nandresy. 470 sy 500 ny vato azon'ny fivoy izany hoe 10 faingo 7,70 isan-jato. 330 sy 500 kosa ny vato azon'ny Irmara na 740 faingo 2 isan-jato. Fa lasa nampiakarina nefa nisan'ny vaton'ny Irmara hitantsika amin'ity sary ity izany lasa 770 sy 500 ka lasa nandresy ny Irmara satria lasa 10 faingo 2 isan-jato indray izany ny tahampifidin'ny kandida Irmara ary lasa nidina 740 faingo 4,70 isan-jato kosa ny avy amin'ny fivoy. Raha tao amin'ny komuna Talatavolonondry kosa raha tokony ho Timma no nandresy dia lasa Irmara no nandresy izany. Hitantsika amin'reto sary reto izany. Tany amin'ny SRMV dia nahazo vato 10 senjato sy 2,000 ny Irmara ary ny Timma kosa nahazo 770 sy 100 sy 2,000. Rehefa navoaka ny CENI anefa izany dia lasa niakatra 7,40 senjato sy 1,000 tampoka ny vato azon'ny Irmara ka lasa nandresy tampoka indray izany ny kandida Irmara. Hatreto aloha dia mbola tsy naheno teny be loatra reto kandida avy amin'ny fanoherana reto manoloana an'ity voka-pifidianana vonjy-maika ity fa inotsika fa mbola hivoaka amin'ny fahanginana tsy ho ela ihany ireo kandida ireo. Fa raha tsy miova kosa nefa ny vokatra eny anivon'ny tribunal administratif dia toy izao ny firafitry ny filan-kevitra munisipaly ho an'Antananarivo renivohitra araka ny voalazany tao amin'ny pejy politika ranoray. Ny lisitra ny tia tanindrazana izany dia ahitana mpanolontsaina 7, ny lisitra ny RTM kosa mpanolontsaina 2, ny lisitra Tiako Madagasikara ahitana mpanolontsaina 20, ny lisitra Mouvement Gasikara mpanolontsaina 3 ary ny lisitra Irmara dia mpanolontsaina 420. Izany hoe tokony hanana ny maro anisa izany ny fanoherana ao amin'ny filan-kevitra munisipaly. Izy ireo no hanapaka ny teti-bolan'ny komina sy ireo fanapahan-kevitra lehibe raisina mikasika ny tanàna. Hovakiana fotsiny izany raha misy tsy tonga amin'ny vorona
namadika. Marina fa ny kandida ben'ny tanàna dia tsy miditra ho mpanolontsaina munisipaly intsony. Izay ny voalaza tao amin'ny politika ranoray fa ho an'ireo izay tsy naharaka tao amin'ny fahitalavitra TVM kosa dia tiany hampahany horonan-tsary manamafy an'izany voka-pifidianana vonjomaika avy amin'ny seny Madagasikara izany izay nahazoany Arilala Ramanantsoa ny fandresena ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Menina Antananarivo renivohitra voasoratra anarana 7:30 sy inonetsy tonga ny fidy 4:705 sy roetsy Vatomanakery 4:30 sy 4 sy roetsy. Larana voalohany indépendant Iarivo Mandroso nahazo 7:70 sy 4 na aotra faingo 7:20 isanjato. Faharoa Tia Tanindrazana 8:5 sy 7 sy 4 na 2:20 faingo 7:70 isanjato. Fahatelo RTM 9:7 sy 3 na 2 faingo 7:20 isanjato. Fahaefatra Tiako Madagasikara 7:70 sy 300 sy 7 sy 4 na 9:30 faingo 7:20 isanjato. Fahadimy indépendant Monjaroindefy Zavy Mivalo 7 sy 300 na 8 faingo 9:20 isanjato. Fahaenina Mouvement Gasikara 9:30 sy 503 sy 3 na 5 faingo 7:20 isanjato. Ary fahafito tsika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina 3:70 sy 900 sy 1 hetsy na 3:70 faingo 4:20 isanjato. Zay kosa ny mamarana an'ity video antsika ity, mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany, azadino misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.